manjena an-danitro, ny dera, ny laza, ny saotra, ny voninahitra dia ho atolotrainao mandrakizay satria ianao tompony sy Andriamanitra ny mendrika anjay an'izany noho ny fahariponao sy ny fitiavanao anay, ary isaoranay koa Jesosy Kristy noho ny nanolorany tena sy namonjenanay. Samy fiderana izany dia nitononoko amin'ny ran'i Jesosy Kristy. Amen. Andriamanitra rainay tsara sy masina eny an-danitro, aoka mindra fo sy amela ny elokay tsiravy izay tafavory amin'izao efotran'izao ianao. Mamela ny elokay tompo noho ny ditra sy ny adalàna vitanay tena atreanao, ka ny fanrinay dia mba voavela eloka. Aoka tompo mba ianao no anamasina sy anamarina anay, ka aoka tsy izay tsy no hita fa ianao no hita ao aminay, ary ny fanrinay dia mba mpanota voavela eloka eny atreanao zay, ary fananao aminay mandrakariva mba ahafahanay mandeha amin'ny fahamarinanao. Mivavaka dia sandratra ary tononona amin'ny anaran'i Jesosy rereny. Amen. Mandrakariva ny dera, ny laza ary ny voninahitra. Mandrakizay ho an'ilay ray nahary ny lanitra sy ny tany, tompony tompo mpanjaka ny mpanjaka, ary manonona ny fiadanana ho amintsika tsiraray avy izay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ambifaliana indray no iarabananao izay manaraka izao fandaharana izao, ary aoka anana fahatsapana manokana ianao amin'ny alalan'izao fandaharana izao ny fifandraisanao manokana amin'ny Kristy, ary azava tsara ao an-tsainao ny vavaka izay atao ka hitondra fitombona eo amin'ny fiainanao izany. Ambara mandrakariva eto izany, ary resahana ny amin'ny firaisan'i Kristy amin'ny olombelona ao amin'ny saina. Ny mivavaka izany dia miaino ny feon'i Kristy izay hoeninao rehefa misaintsaina ianao amin'ny alalan'ny feon'ny fieritreretana, ary ny fanahy masina no anazava ny fisainanao ary ho fantatrao ilay sitrapon'ny Bary. Izao anefa noho ny rotorotom-piainana, ny adi-piainana, ireo olana atrehantsika dia lasa ireny no mitana ny eritreritsika sy ny fisainantsika, anika tsy afaka manao an'ilay fisaintsainana isika, tsy afaka mandinika lalina ny fiainantsika isika. Ary izay no mahatonga n'ity fanambarana ity izay zao no resahany. Matetika zany ny kristianina dia manao antsirambina ny vavaka mangina. Io vavaka mangina io zany dia tsy inona ny atao anatin'io fa le fisaintsainana. Ny kristianina mantsy mihevitra fa rehefa mivavaka izy, miteny, dia mihevitra izy fa hoe izay tokoa le vavaka. Ndonge ovakitsika ny teny ao amin'ny Matio. Matio toko fahaenina. Matio toko fahaenina dia izao vakitsika ny eo amin'ny 1:7. Dia izao ny vakanteny: ary raha mivavaka ianareo dia aza mba manao teny maro foana tahaka ny jentilisa, fa atao noho ny hamaroan'ny teniny no hiainona azy. Ity vavaka izay resahantsika eto ity dia hoe miaino
Kristy. Mazava ho azy zany fa rehefa ianao no miteny sy miresaka betsaka dia ny fiheveranao hoe rehefa miteny ianao dia arak'izay eritreretinao ny tokony ho avalin'i Kristy. Raha miteny anie ny soratra masina dia milaza izy hoe ny fihevitro tsy fihevitrareo. Ka eto zany misy famitahana. Averiko indray ilay teny. Ary raha mivavaka ianareo dia aza mba manao teny maro foana tahaka ny jentilisa fa atao noho ny hamaroan'ny teny no hiainona azy. Eto zany dia miresaka ity andininy ity. Fa hay zany kristianina fa mbola roritin'ny fomba jentilisa. Dia teneny eo amin'ny 5 koa aza manahaka azy ianareo fa fantatry ny rainareo izay tokony ho anareo raha tsy mbola mangataka amin'ny aza ianareo. Ilay mahazatra antsika zany dia ilay antom-bavaka izay resahantsika. Dia izao ny ambaran'ity teny manaraka ity ary. Matetika ny akamaroan'ny kristianina dia izao mampifangaro ny fihetsem-po sy ny finoana. Tsy finoana ny fihetsem-po, zavatra roa samy hafa ireo, mila maneho finoana isika. Izao zany, ny zavatra tsy hitan'ny maso amin'ny finoana no anekena azy. Ary ity finoana ity zany no tena olana. Andeha ho resaka kely hoe ianao ve rehefa misakafo mampiasa finoana? Dia rehefa mamaly dia hoe ahoana tokoa moa zany mieritreritra hoe mampiasa finoana sa tsy? Fa indrindra aloha tonga dia mihinana izy. Fa amin'ny ankapobeny tsy mampiasa finoana rehefa misakafo. Kanefa ny tena marina dia tena mampiasa finoana. Fa noho ilay fitaka izay velontsika hoe mandehandeha ho azy ny zavatra rehetra, dia hoe efa io ny sakafo hihinana ka na dia mivavaka ary dia vavaka mahazatra fotsiny iny. Araka ny ambara hoe mampiasa finoana marina ve isika? Rehefa misakafo isika dia izao ny antom-bavaka atao. Na makaiza ianao na makaiza, na tokantrano aiza na tokantrano aiza idiranao, rehefa hivavaka alohan'ny sakafo izy dia teny anankiroa foana no henonao ao. Na ho aiza ianao na ho aiza dia reto teny roa reto ihany no henonao. Da io ny sakafonay mba hitondra heri-tanjaka ary fahasalama. Fa maninona ary ianao mbola marary foana. Nefa intelo isanay ianao zany maninona? Mivavaka mba haninona? Hanana fahasalamana. Kanefa mbola maninona foana zany zao? Tsy salama. Ary mbola tonononao ihany koa mba homera inona? Fa izaka eny asaina hanome. Fa ny zava-misy ane matetika rehefa tapitra amin'ny sakafo, misy inona ao? Misy ampy-tsakafo, ataonao izy eo amin'ny sakafo io. Zany hoe tsy mampiasa finoana intsony isika. Dia zao zany le hoe mampiasa finoana rehefa misakafo. Tsy lay vetina vary io akory ilay izy, fa ao anatiny vetina vary io ao no misy ny singa mahavelona, izay tsy hitan'ny inona? Tsy hitan'ny masonao. Dia ny olona mampiasa finoana zany tsy ny hitan'ny maso ny tediavina, fa aiza ilay sakafo misy ninona? Singa mahavelona izay ny tediavina. Ka izao zany, raha mbola baikio ny hitan'ny maso ianao, dia izao tsy ahita na oviana na oviana, ary tsy atsapa na oviana na oviana lay tiany tompo ho tanteraka ao aminao. Zao no ambaran'ity fanambarana ity. Ny finoana marina dia mamikitra sy mitaky ny fitahiana ao amin'ireo teny fikasana na dia tsy mbola tanteraka na tsapa azy izany. Itsika zany zao ny fahatsapana ny tiantsika ho aninona? Ho tanteraka. Dia izay ny tediavintsika. Fa ny finoana tsy zany. Matoky. Fa tsy hoe no te azo an'izao dia ahoroko amin'izay ninona? Ny finoana. Izay mampatonga ny teny manao hoe finoana no andehanantsika fa tsy fahitana. Dia izao zany eo amin'io lafo finoana io zany ny tena olantsika.
dia izay no mampatonga ny hoe mbola baikony hitany maso isika. Nisy fotoana niarahana tamin'ireo mpino dia rehefa maraina zay a dia nakeo mony ranomasina. dia tonga dia niteny hoe tsy manao nanina fa eo fotsiny. Dia tsy hitandrareo izay atao ino ty ho atao etete. dia nareo hoe tsy matsapy ninona mihitsy satria te tonga dia aniny te hiroboka ao anaty ranomasina zay hoe andeha aninonao. Tsy misy heviny zany zavatra anankiray raha tsy fantatro anatin'ny zavatra. Fa mifantaniko voalohany indrindra dia izao, tsy mahatsapa an'izany rivotra mangatsiatsiaka izany ve nareo? Fa ohatra nefa zatra maninona mandre inona tsy hodrivotra dia rehefa tonga dia hoe inona ary ny atao eto, kanefa hafa mihitsy la inona lay tsy hodrivotra. Dia nanontany ray ahy, misy zavatra hitanareo ve eo? Ranomasina manonja fotsiny. Dia mifantany hoe avaizaka ny trondroaninareo? Avaiza? Ranomasina no hitanao fa le trondroaninao avaiza? Avy ao anatin'ny rano izay tsy hitaninona, tsy hitany masonao io. Ary izay tsika voafetra. Misy famitany io hita io. Fa ny tena reny any amin'ny tsy hitany maso. Ary izay mampatoka ilay tena averiko ilay mandeha. Ny finoana marina dia mamikitra sy mitaky ny fitahiana ao amin'inona? Teny fikasana. Ao no misy ny harena. Ao amin'ny teny fikasana io. Fa tsy azotsika sy tsy voaraintsika. Dia izao no vakany teny ao amin'ny Marka 4:7-8. Marka 4:7-8. Dia izao no vakany teny. Koa lazaiko aminareo, na inona tononinareo amin'ny fivavahana sy angatahanareo dia mino fa efa nandray anareo dia ho azonareo izany. Dia maninona hony? Mino fa efa naninona? Dia iverenako kely ny sakafo teo. Tsy mampiasa finoana intsony tsika satria efa hitaninona? Hitany masontsika ilay izy. Fa aleo sarain-tsaina ny rehefa tonga ny hoe raha hitranga sy ho avy tokoa izany mosary izany, inona zatra hitranga aminao? Dia eto fotsiny izany tsika hoe tsy mahatsapy tsika fa avy amin'iza daholo ireo sakafo hoantsika ireo. Dia izay mampatonga antsika mametraka hoe misy laoka ratsy. Inona ny atao laoka ratsy? Legioma. Nefa iza ny nanome ny legioma? Iza ny nanome io? Anjaran'ny mpamboly fotsiny maninona? Mamboly fa mampamoa azy anjaran'izy. Ka rehefa tonga eo anatrehanao zany legioma dia lazaonao fa inona io? Laoka ratsy. Tsy mampiasa finoana intsony isika. Ary tsy mino fa iza ny nanome an'io. Dia izay no mampatonga hoe avilony ity tontolo ity izany. Ny fisainanao ray amanontolo hiankina amin'ny zavatra hitany maso. Dia ninona? Mahafinaritra ny maso? Ny mampilendalenda. Ary indrindrandrindra ilay rehaka momba izao fiainana izao. Inona moa ilay fisehoan'ity rehaka momba izao fiainana izao ity? Eto izany izao misy karaoty. Karaoty fotsiny atao eto. Fa eto misy vilia anankiray tsara tarehy nasiana lasary karaoty. Iza manintona anao? Ilay karaoty satria tia nasiana inona? Satria misy fahaiza-manao aseho fa ity izany tsy nisy inona? Fa fahaiza-manao anina nahatonga an'io karaoty io? Fa ity fahaiza-manao an'iza? Ary eo zany ilay fandrika amin'ny tanantsika. Dia tsy mampiasa finoana intsony isika. Satria ny finoana dia izao, amin'ny alalan'ny finoana no miteraka ny fahatsapana avy ao anaty. Satria efa nambarako teto ilay teny hoe ny fahatsapana tsy avy-aty ivelany fa efa ao anaty ao amin'ny alalan'ny hormone. Mialatsiny amin'ilay teny vahiny ampiasaiko, ilay hormone. Fa rehefa tsy mivoaka zany io hormone io tsy misy fahatsapana na kely ary avy amintsika. Noho izany dia izao. Misy fanambarany ity. Maro anefa ny mihevitra fa ny atao hoe manam-pinoana lehibe
dia ny fananana fatra betsaka amin'ny fanahy masina. Ary koa tsy mba manana finoana izy raha tsy mbola mahatsapa ny herin'ny fanahy. Ny olona toy izany dia mampifangaro ny finoana amin'ny fitahiana azo avy amin'ny finoana. Averiko rehetra mandeha ilay teny. Maro zany ny mihevitra fa natao hoe manam-pinoana lehibe dia ny fananana fatra betsaka amin'ny fanahy masina. Ary koa tsy mba manana finoana izy raha tsy mbola mahatsapa ny herin'ny fanahy. Ny olona toy izany dia mampifangaro ny finoana amin'inona? Fitahiana azo avy amin'ny finoana. Zao mantsy ny fahafahana mino nefa ao amintsika, fa tsy antsika no mampiasa azy, satria mbola bakeo ninona isika? Ny tanomaso. Ny tanomaso ane voafetra, fa rehefa lany ary ilay zavatra hita tanomasonao dia inona no ataonao? Dia mikaroka inona indray? Ny fahafahana mino dia efa ao anatintsika. Izay no mampatonga an'ilay teny hoe fantatro izay inoko. Izany hoe ny finoana zany raha miteneny hoe fantatro izay inoko dia mazava tsara ho an-tsaina ny zavatra anankiray. Ary rehefa nresantsika teto fa ny zavatra rehetra na ratsy io na tsara dia mainka avaiza avokoa ao amin'ny saina. Ny saina no manapa-kevitra fa tsy ny toe-javatra. Ianao zany zao raha andeha hivoaka ny trano, andeha hiantsena. Ny atao hoe andeha hiantsena ane dia hividy inona aloha? Sakafo mamaika. Fa friperie ny azonao voalohany. Ary mahita composé dia maninona koa? Dia hinana composé. Fa tsy fantatrao ilay inona, ilay antony andehananao aiza. Ary zay ilay fitak'izay. Tsy ny volany tsy misy, fa ny zavatra tsy dia misy heviny andanim-bola ny betsaka. Anika rehefa tapitra an'ireny firongon-javatra ireny ny vola, dia izy amin'izay ilay tena izy. Tsisy vola tsony. Dia hozy ny fiarahamonina hoe afaka mitrosy ianao. Voafitaka ane tsika io. Ary io famitahana io zany io no ny tena olana. Fa inona kay moa ity finoana ity? Dia ny famaritan'ny finoana moa zany dia mazava tsara. Ao amin'ny Hebreo 1:10. Hebreo 1:10 ny andiny voalohany. Raha vao miresaka finoana zany isika dia reto efatra reto ny resana ao amin'ny finoana io. Fa tsy hoe teny fotsiny hoe finoana, fa misy zavatra efatra ao anatin'io, araka ambaran'ny Hebreo 1:10. Ary ny finoana no fahatokiana, ny fahafahana mahatoky efa ao aminao. Ianao zany raha miteny hoe mahatoky dia zao mazava tsara ao an-tsaina ilay atokizana, fa tsy misy izany hoe zavatra tsy mazava. Fa natao hoe mahatoky dia mazava tsara ao an-tsainao zany zavatra atokisanao zany. Fa tsy misy izany hoe mahatoky kanefa tsy mazava. Dia inona ilay atokizana? Mahatoky ny amin'ny zavatra antenaina. Zany hoe ilay zavatra ao an-tsainao io zany tsy mbola hita io, fa io no apetraka ilay fanantenana. Dia zao zany ilay zavatra mazava tsara ao an-tsainao no apetraka ao ho antenaina. Ino ny zavatra antenaina io? Fanehoana ny zavatra tsy hita. Ny fahafahana maneho efa ao aminao, fa inona ilay zavatra tsy hita? Dia ilay zavatra antenainao apetraka ao io efa asehonao. Dia izay mampatonga an'ilay teny novakitsika tao amin'ny Marka 1:12. Na inona tonononareo amin'ny fivavahana isan-karazany dia mino fa efa naninona ozy izy? Nandray anareo. Dia rehefa napetraka zany zao ilay famaritan'ny finoana, dia zao ilay famaritan'ny finoana hoe ary ny finoana dia fahatokinany amin'ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Dia misy fanontaniana periko amin'ny tanora indrindrandrindra. Inona ny atom-bavaka? Vady sa asa? Sahirana ny tanora, satria maninona? Tsara tarehy daholo ilay tanora. Dia lasa inona ny ataonao atom-bavaka? Vady nefa ianao tsy mbola manana inona? Tsy manana asa. Ary izay ny tandremo tsara ny olana amin'ity atom-bavaka amin'ny fihetsem-po ity. Io tokoa raha fa nahazo vady izy, niteraka, inona ny hamelomana ny zazy io?
lasa problema be le inona nefa ny hevitra fa nahazo inona izy tadidio tsara izany fa ny zavatra rehetra tsy mandendeha ho azy famitahana atao n'ity tontolo ity dia zay mampatoko hoe mahazo vana zany zao ny famitahana dia betsaka ny voafitaka satria bakon'ny hitany maso fa tsy miakatra ao amin'ilay tsy hitany maso dia le fiainana miaraka amin'izao ity noho izany fehezina le teny ny fahafahana mino efa ao aminao fa miakara ao amin'ilay tsy hitany maso satria iza ny tompon'ny finoana dia zao ny Hebreo 12:12 mijery an' Jesosy tompon'ny finoantsika sy mpanefa azy tsy avy aminao io fa Jesosy mametraka an'io fa raha vo ny zavatra hitany masonao dia voafetra io ary tsy ho azonao daholo rehetrarehetra io kory nefa reo no ataonao fototry n'inona antom-bavaka fihetseham-po daholo zany fa rehefa manazava ny fisaina ny famahazana zay mahatonga an'izao hoe izao ny fahazavan'izao tontolo izao izay manaraka tsy mba dia amin'inona mahaizana fanan'inona fahazavana iny fa isy fitombona tokoa io mahagaga ange fa betsaka ny kristianina fa tsy misy fitombona zay mahatonga hoe raha vao miresaka ny kristianina dia problème tsisy problème io na kely ary fa lay zavatra tsy azonao omeny fiarahamonina miteraka ho izy ianao problème dia tsisy problème zany io fa le famitahana amin'ny fametrahana lay zavatra tsy fanaraka amin'ny sitrapona ao an-tsaina amin'ny fitaka atao an'ity tontolo ity no miteraka ny olana io fa rehefa mazava ao an-tsainao lay sitrapon'Andriamanitra dia ho hitanao fa anana an'ilay fiatarainao andeha ary iroso amin'ny vavaka indray isika izay hanazarana antsika moa zany hoe ny vavaka izany dia araka ny hitantsika hatreto zany zao dia hoe tsy fihetseham-po ny atom-bavaka fa mazava tsara amin'ny alalan'ny teny ka nisy teny eninao teo nisy zavatra nambara taminao teo ka raha misy zavatra mazava tsara ao an-tsainao dia sainitsainy seritrereto zay dia izay resan'ny tompo hoe tena zay tokoa le izy ka manasa olona anankiroa amintsika indray zany mba hirosa ty anoloana mba hanao vavaka ka le vavaka ataontsika dia araka nambarana hoe tsy lay mahazara antsika fa inona ny tonga dia tsapanao anatina fehizanteny ray na roa ihany ny teny fotsiny ianao hoe zao ny zavatra tsapako zay fotsiny dia fantatro ny tompo zay neniny tompo zany fanapa-kevitra fotsiny dia avy ny aminao fa ny momba an'izay tsy tsisy anjaranao zay fa izy mandamina an'io fa fanapa-kevitra ihany fa vao mandray fanapa-kevitra ianao dia ataony misotra ame-dalana any io dia ho hitanao ny vokatra fa mandehana ampino ry Andriamanitra rainay tsaro ampitomboy ny finoanay tompo ary aoka izay ahatsapa mandrakariva ny fitiavanao ao anatinay naran'i Jesosy amen. Andriamanitra rainay io misaotra ny amin'ny hafatra tamin'ity anio ity dia hisaintsaina ny zavatra tsy hitany masonay izay koa tario amin'ny fanainao masina mba hisaintsaina lalina ny zavatra tsy hitany masonay mba hitombony finoanay anao amen. Jesosy malalo ny fahazavan-tsaina izay omenao anay amin'ny alalan'ny teny dia aoka ho finoana latsapaka any anatinay ka amola vola ny fisainanay izay hibaiko anay anao ny sitraponao amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anolona vavaka amen.